teto andrenivohitry ny faritra Sofia Antsoia ny tenanay niaraka tamin'ireo mpiara-miasa manao ny fitsidiam-paritra. Azo lazaina hoe voalohany fitsidiam-paritra izay nataon'ny tenanay taorian'ny nanendreny andriamatoa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara ny tenanay mitantana ny birao-maleotena iadilana. Ny antony dia mba ahafahana mitondra atỳ ifotony ireo viana sy ireo tanjona tiana hotratrarina ao anatin'ny ady amin'ny kolikoly. Anatin'izany tanjona izany moa dia mba ahitana fahombiazana kokoa, ahitana fienana ny kolikoly eto Madagasikara. Marihana fa tsy ny Bianco iry ambana ao anatin'ny rafitra miady amin'ny kolikoly na système anti-corruption. Anatin'izany ny olom-pirenena tsiraray avy na ny fitondram-panjakana na ireo mpiasam-panjakana rehetra indrindrandrindra ireo izay mety hoe hitarainan'ny olona noho ny zavatra mety mitranga ny anivony ireny sehatr'asa-panjakana ireny. Zavatra ny fampiresahana androany dia nametraka ihany koa an'ilay hoe fampahafantarana moa izany marimarina kokoa an'ireo viana mahakasika n'ilay laharam-pahamehana. Anatin'izany fampihenana ny kolikoly eo amin'ny sehatra ny fitsarana, ao anatin'izany ady amin'ny fangalarana tany na tambajotra n'ireo mpandrava-tany na mpangalatra tany. Anatin'izany ihany koa ny fiantohana ny mangarahara amin'ireo fandraisana ho mpiasam-panjakana na concours administratif ary indrindrandrindra ady amin'ny kolikoly eny amin'ireo toerana mety hoe hivezivezen'ny olona na miditra na mivoaka eto Madagasikara, isan'izany ireo seranam-piaramanidina iraisam-pirenena na ihany koa any amin'ny port. Ary nampatsivona ihany koa moa izany ny mahazava-dehibe ny fampiofanana an'ireo ben'ny tanàna rahavantany voalany mba hampalalana azy ireo inona ny andraikiny na ny zony eo anatrehan'izany ady amin'ny kolikoly izany, inona ny azony atao, inona ny tsy azony atao mba ahafahan'izy ireo mahafantatra tsara rehefa hiandraikitra sy hitantana ny kominina izay tantaniny, mahafantatra tsara ny zavatra tokony ho atao mba hampihena ny trangana kolikoly amin'ireny collectivité territoriale décentralisée ireny. Ny androany ihany koa anisan'ny nampiavaka azy koa moa izany, anisan'ny hoe antondianay taty an-toerana dia ny fijerena ny mety ahafahana mametraka ny antsoina hoe rantsamangaika na antenne régionale eto an-tampon-tanànan'ny Antsoia mba ahafahana mampanakaiky vahoaka kokoa ny biraon'ny Bianco na birao-maleotena dia amin'ny kolikoly. Ary isorana ireo tompona ndraiky mpanjakana amin'izay ezaka ho ataony amin'ny fijerena ny entina mahatanteraka izany. Ny anankiray ihany koa nandray ireo fanambaram-panana n'ireo izay vonona ho an'ireo tompona ndraiky mpanjakana izay voakasika. Aty amin'ny faritra Antsoia moa anisan'ny hoe lavitra ny biraon'ny Bianco ary Mahajanga ary izay mihitsy nanararotana izao fotoana izao na ny tanana mba ahafahana mahazo ny fanambaram-pananana. Marihana fa ny fanambaram-pananana dia andraikitra tsy maintsy atao n'ireo olona mpiasam-panjakana na tompona ndraiky mpanjakana izay voakasika izany ka ny tsy fanaovana azy dia tena mahavoasazy. Ary izay no ifanentanana zany mba hahatonga ny olona ho maromaro kokoa ny manao fanambaram-panana. Aza adino fa ny tanjona nge raha manao an'izany fanambaram-pananana zany dia tsy inona fa mba hampitombo ny mangarahara eo amin'ny fisahanana ny asa-panjakana, fa eo ihany koa mba hampitombo ny fahatokisan'ny vahoaka ny mpiasam-panjakana na tompona ndraiky mpanjakana. Zava-dehibe zany zavatra izany ary ny farany moa izany hampitombo ny fahitsiana amin'ny fisahanana ny raharaha-panjakana.